Raha amboy malaza ho raisiny firaisan-kina antanana ny evasanina olona efatra. Fanotofana tanimbary etsilaniera mifanilika samy laza tsy ho tompon'andraikitra ny mpitondra. Jirama misy olana ara-pitantanana misy loza mitatao ao hoy ny mandinika raha-pirenena. Manatitra ny fiarabana tompo klasy tompoka vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao ariva izao. Manasanao ampanajana izahay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy misatrapotika ny toe-karena eto Madagasikara, tsy androso mihitsy ny toe-karena malagasy raha tsy misy ny lalana azo antoka famatsinjiro ara-dalàna, rano fisotro madio, fandriam-pahalemana ary fahasalamam-bahoaka hoy ny filoha teo aloha Ravalomananamarika raha nanao taratasy ho an'ny mpitarika ny SADC amin'izao fotoana izao. Tsy voaheloka ijaly ny malagasy hoy ihany ny filoha Ravalomananamarika nampatsiahy ka adiditsika no manarina sy manangana ny firenena hoy ny fanamafisany ny antsipriana izay. Ny indice de liberté économique 2024 navoaka ny Heritage Fondation dia mametraka any Madagasikara ho eo amin'ny laharana fa 700 amin'ny firenena 370 araka ny isan-kapobeny 750 azontsika izay mbola nidina ihany koa nandrindra ny rotonan'ny sesy. Tamin'ny taona 2024 nahatratra 70.5 ny isa azon'ny firenetsika, isa tsara indrindra tao anatin'ny 10 taona. Nanomboka teo dia ratsy ny zava-bita itataratra izany tamin'ny faharefony androm-panjakana ara-toe-karena eto amintsika sy ny fahaverezan'ny fatokisan'ny fanjakana tandalana. Ny antony dia fantatra, rafitra ara-pitsarana tsy mahomby, fomba fitantanan-draharaha mavesatra, lalàna enjana momba ny asa ary fitsaban'ny governemanta izay lasa mandritso ny vidin-javatra hoy ny Heritage Fondation ny taona 2024. Ny indice de liberté économique taona 2024 750.8 fa 400 maneran-tany hoy ny Fondation Heritage 2024. Inflation 2.3% tamin'ny taona 2024, 7.7% tamin'ny taona 2024 hoy ny Banque mondiale sy ny économie IPTAT taona 2024 hoy hatrany ny taratasy misokatry ny filoha Marika Ravalomanana. Dette publique 5.9% ny ari-karena faobe tamin'ny taona 2024, 2.5% tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny FMI article 2024. Croissance moins 7,1 na miiba 7.1% tamin'ny taona 2024, plus 5,7 na miabo 10.7% tamin'ny taona 2024, plus 3,8 na miabo 3.8% tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2024, miabo 4.2% na plus 4,2 tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny Banque mondiale sy ny FMI hoy hatrany ny taratasy misokatra nataon'ny filoha Ravalomananamarika. Déficit courant na fatiantoka amin'izao fotoan'izao miiba 10.9% amin'ny ari-karena faobe tamin'ny taona 2024, miiba 10% tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny Banque mondiale. Tamin'izao nitondra nahatratra mahery ny 700 ny fitombony ari-karena faobe teo anelanelan'ny taona 4 sy ny taona 20 nasarika fampiasam-bola mivantana avy any ivelany ny Madagasikara ary nisy drafitra goavana nanarenana ny lalana sy ny foto-drafitrasa momba ny fambolena raha nitatitry ny Banque mondiale rapport 20 hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tafiditra ao anatin'ny laharan'ny toe-karena majoritairement non libre ny firenetsika ankehitriny na dia maniry mafy ny asa sy anao raharaham-barotra ary iainam-pamendrehana azy ny vahoaka malagasy hoy hatrany ny filoha Ravalomananamarika. Saingy ankoatra ny tarehimarika dia tena mibaribary ny olana goavana. Mahery ny 5.7% ny mponina no tsy manana herinaratra hoy ny tatitry ny Banque mondiale ny taona 2024. 2.7% ihany no mahazo rano fisotro madio raha nitatitry ny UNICEF ny taona 2024. Mbola tsy ampy ny volan'ny rafitra ara-pahasalamana ka latsaky ny 2.5 ny dokotera isaky ny mponina hatrany amin'ny 10 raha nitatitry ny OMS taona 2024. Manjaka tsy fandriam-pahalemana tsy ahafahan'ny olona miahy sy mamokatra raha nitatitry ny BTI taona 2024. Latsaky ny 20% ny lalana amin'ny tambazotra-pitaterana no tsara raha nitatitry ny Banque mondiale taona 2024 izay mampitoka monina ny mpamokatra eto amintsika ary mampiakatra ny vidin-javatra.
ahoana no ahafahantsika misarika ny mpampiasa vola ho any amin'ny firenena iray izay tapaka ny jiro mandritra ny ora maromaro isan'andro, izay misy lalana tsy azo ale ka mampitokamonina ireo faritra mamokatra ary tsy azo antoka ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamam-bahoaka ho iantrano ny filora valomanana marika nametra-panontaniana. Andriamatoa tsy voaozona tsy androso isika vokatry ny safidy ara-politika ny toe-zavatra iainan'ny firenena ankehitriny. Ny fandeferana manoloana ny kolikoly, ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fanomezana marché public ary tsy fisian'ny fanavozana ny androm-panjakana. Fepetra telo maika no ahafahana mamerina ny fahatokisana ho iantrano ny filoha Marc Ravalomanana. Avoaka sy arahan'ny Cour des comptes maso tsy tapaka ny marché public, amoraina ny tontolo ny fitantanan-drahardraha ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany izay manome mihoatra ny 700 amin'ny asa. Averina ny faleovantenan'ny fitsarana hiaro ny fampiasam-bola sy ny zony olona mikasika ny fananana. Tsy androso mihitsy ny toe-karena malagasy raha tsy misy lalana azo antoka fa matsinjiro ara-dalàna, rano fisotro madio, fandriam-pahalemana ary fahasalamam-bahoaka ho iantrano ny filoha Ravalomanana marika tao anatin'ity taratasy misokatra ity. Mendrika ny tsara kokoa ny vahoaka malagasy fa tsy iaina amin'ny firenena voatsokajy ho manana toe-karena non libre hoy ny fanamafisany. Tsy voaheloka ijaly isika aditsika no manarina sy manangana, tsy maintsy miroso amin'izany isika hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Fa tsy nateraka ho resy tsy miady Madagasikara hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandrerany ny fanambarana izay nataony ho fanohanana ny fanambarana ho an'ny fiadanana sy fahamarinana izay nataony avy eo anivon'ny fiangonana katolika. No mafisiny fa tena isan'ny asa maika ny fiombonana ho fanarinana an'ity firenena ity manoloana izao olana mitranga eto amin'ny firenetsika izao. Ny antsipriana izay. Marina loatra ny afatra navoaka ny voameran'ny episkopaly ny évêque momba ny rariny sy ny fiadanana tamin'ny 27 ny volana Aogositra 2024 lasa teo. Iaraha mahita ary asongadiny afatra ampahasahina ny fangirifiry ny vahoaka malagasy sy ny mahamaika ny fiaraha-mientany rehetra anarenana ity firenena iombolana ity. Tena mafy ny zava-misy iainantsika ary tsy azo lavina ny tarimimarika maneho izany. Efa ho 80% ny malagasy no miaina ambanin'ny fahantrana raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena aprily 2024. Efa 100% ny zazalatsaka ny 5 taona no mijalitry noho ny tsy fanjary-tsakafo mitarazoka hoy ny tatitry ny UNICEF ny taona 2024. Latsaky ny 20% ny tokantrano no mahazo herinaratra ary misy fiantraikany amin'ny toe-karena sy ny filaminana isan'andro ny fahatapahan-jiro raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena 2024. Mpianatra mihoatra ny iray amin'ny roa no miala an-tsekoly alohan'ny ahavitany ny sekoly ambaratonga fototra raha nitatitry ny Instat taona 2024. Laharana faharoa amby 70 amin'ny firenena 20% i Madagasikara ao anatin'ny tondron'ny kolikoly raha nitatitry ny Transparency International ny taona 2022. Manampy ireo fahasahiranana ara-drafitra ireo ny fomba ratsy miverimberina izay manimba ny fampitokisana, fanapoizinana ara-tsakafo sy fahapoizinana mahafaty izay fanadiadina tsy misy fanazavana mangarahara, ny rara fiaramanidina mitondra laharana avy eto Madagasikara nafindra tany Iran izay miteraka aya momba ny mangarahara sy ny tamberina ndraikitry ny fanjakana malagasy, ny fitrandrana tsy voafeny arena voajanahary ananantsika sy ny fiazakazaky ny fahasimbany tontolo iainantsika, fienjanany fifandraisana amin'ny mpanao gazety sy ny tsy fanomezana asiny ny mpikaroka sy ny mpampianatra eto amintsika. Ireo zavatra ireo dia taratry ny zavatra iainana marina izay tena maharary, mialalina ny fahantrana, mitotongana ary marefo dia marefo ny fampianarana sy ny fahasalamana, miamitombo ny tsy fitoviana ary tsy mahatoky ny androm-panjakana intsony ny vahoaka. Araka ny fampatsahiva ny voamerantsika dia mipetraka hatrany ny fanontaniana lehibe hoe inona no marina, ary raha tsy misy ny fahamarinana dia tsy misy ny fampitokisana, raha tsy misy ny fampitokisana dia tsy misy ny fampihavanana, ary raha tsy misy ny fampihavanana dia tsy misy ny fampandrosoana. Hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tsy fotoana ny fanaovana fampanantenana intsony izao fa mila asa mivaingana sy azo rifesina ny firenetsika hoy hatrany ny fanamafisana. Areny ny hopitaly eto amintsika 50% malagasy ihany mantsy ankehitriny no mahazo fitsaboana fototra raha nitatitry ny OMS 2022. Avereny indray ny rafim-panabeazana ahafahany ankizy tsirairay anomana sy hiatrika ny ho avy hoy hatrany ny fanambarana. Aroviny arena voajanahary isan-taona mahery ny rahetsy hektara ny ala manjavona ka mampidi-dozany zava-mananaina tsy manam-paharoa sy ny fiveloma ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Ataovy ny fiantohana ny filaminana sy ny rariny amin'ny fiadina amin'ny tsy maty manota, ny herisetra ary ny tsy fitoviana
ho iatrany ny filora valomanana marika tao anatin'ny fanambarana. Tsy safidy ara-teknika fotsiny ireo la ara-pahamian'ireo izy, fa asa tsy maintsy atao no ny soatoavina ara-moraly. Navery ny voamera ny fototra lehibe amin'ny fampianarana ara-sosialy ny fiangonana katolika dia ny maha olombelona izay mitaky ny fiarovana ny aina rehetra, ny firaisan-kina, olona araiky isika jiaby izay ravan'lainga sy ny fitiavan-tena, ny soiombonana izay mitaky ny fitantanana ara-drarina ny arenan'ankiny ny pahary amintsika. Manohana tanteraka ny antson'ny voamera episkopaly aho hoy ny filora valomanana, miombon-kevitra ihany koa aho amin'ny fitakina ny fahamarinana sy ny mangarahatra, ny fanameloana ny kolikoly ary ny mamaiky ny famerenana ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina. Farany dia te hamerina ny fanantenako aho ho iatrany ny filora valomanana, tsy voaheloka ahantrana ho resy tsy miady i Madagasikara. Raha mipetraka ny fitantanana tompon'andraikitra, ny rafim-panabeazana matanjaka, ny fitsaboana amin'ny tsinjon-drehetra, ny tena mangarahara ary ny fitantanana ara-drarina rem-pirenena dia afaka hiverina iroso amin'ny lalan'ny fandrosoana sy ny fandriam-pahalemana i Madagasikara ho iatrany ny fanamafisana. Izay ny amin'ireo fanambarana ireo fa vaovao makasika ny raharaty tsy Ambohimalaza kosa dia 3 volana latsaka kely aty aoriana ny fankalazana ny tsingeritaona teny Ambohimalaza iny dia nisy ireo namoiny ainy, nisy ireo voalaza fasitrana ary nisy ireo mbola anaty fitsaboana. Nisy tamin'ireo voalaza fasitrana kanody noho ny verina narary indray manao antsoavo ny andefasana azy ireo itsabo tena any ivelany ireo fianakaviana sy ireo marary. Fantatrary fa efatra amin'ireo 7 no oraisy ny firaisan-kina antanana ny fitsaboana azy ireo any ivelany. Ny antsipriana izay. Tafakatra 5 amin'izao fotoana izao ireo tanora namoiny ainy taoriny ny fihinanana sakafo tamin'ny fanamariana tsingeritaona teny Ambohimalaza. Misy ireo voalaza fasitrana ka nivoaka ny hôpitaly izao ka matahotra ny ain'izy ireo fianakaviana ka nanao antsoavo ny tokony andefasana ireo marary itsabo tena any ivelany. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny firaisan-kina fa andray an-tanana manontolo ny fandefasana sy ny fitsaboana ny marary efatra amin'ireo fitosisa tavely. Ny klinika Seker, toeram-pitsaboana manana fitaovana sy fahaiza-manao manaraka ny fenitra no mandray an-tanana azy ireo ao amin'ny nosy Maurice. Raha ny fanazavany filolevitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny fanoherana. Tsy resaka politika, tsy ady hevitra, tsy fanararaotana, fiainana no resaina ary aina zaza malagasy tsy manan-tsiny no mila avotana hoy sy teny Rendraina Solony aiko. Fantatsika nisy antso izay nataon'ny ankizy fianakaviana ireo manana manjoa sy ny fianakaviana izay misy fianakaviana mbola tsy maty tamin'ny resaka anniversaire iny. Nisy antso nataony zareo mba hijerena manokana ny ireo zaza dia mbola tsy maty ka mamaly an'ity antso ity zahay ataon'ny fanokerana, zahay ataon'ny firaisan-kina, tsy resaka politika, tsisy resaka politika fa zanaka malagasy ireo tsy avelantsika ho faty ireo zaza malagasy ireo dia nanapa-kevitra zahay ataon'ny fanoherana, zahay ataon'ny firaisan-kina hiantoka manontolo ny antsasan'ireo zaza ireo dia anjaran'ny fanjakana koa miantoka ny antsasana. Penay ny billet d'avion classe affaire, penay ny transport local eto, penay satria ato amin'ity klinika Seker ity zahay amin'izao fotoana izao ny olana rehetra dia ho penay ny antsasan'ireo zaza ireo dia anjaran'ireo fanjakana koa no miantoka ny antsasana dia tsisy resaka politika fa fisovena fotsiny ireo zaza sisa tsy maty ireo mba ho asirentsika mba tsy hiavian'ny ratsy. Ataoko zao fanambarana zao ampanetsetena hisovena fotsiny ireo zaza malagasy ireo mba hisina suivi atao amin'izareo zany dia ny fikarakarana taratasy rehetra avy any amin'ny hôpitaly apetrako amin'ireo fanjakana. Ny resaka contact aty amin'ny klinika aty apetrako amin'ireo fanjakana fa na dia rapitso ara alefa ireo ankizy ireo dia vonona ny tenanay avy amin'ny firaisan-kina, avy amin'ny fanoherana IPE ny lana rehetra zay soventsika ireo zaza malagasy.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa tsara ny fitakina ataon'ireo mpiasan'ny orinasa jirama saingy tokony hifantoka amin'ny aindebean'ny orinasa io ny fitakina hoy ny mpanaraka ny raram-pirenena Zafimahova Serge. Misy zava-dratsy sy loza mitatao amin'ny jirama saingy to inina tsy fantatra izany hoy hatrany ny fanazavany ity mpanaraka ny raram-pirenena ity. Ny antsipriana izay. Lasa fampanantenana sy fanampy sisany hoe ezana tsy tapaina ny jiro mandritra ny fotoana ny baolina Barea. Adino fa tsy baolina ihany sy no ilaina herinaratra sy angovo faniseham-piariana rehetra. Hatramin'izao tsy hita ny vahaolan'ny fanjakana. Tany amin'ny volana Novambra 2024 nampanantenainy Ingay Rajoelina fa tsy tokony hisy delestazy ao anatin'ny ora fiasana amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 alina. Ny volana Jona teo nolazaina fa hiena ny delestazy amin'ny atoandro. Nolazaina fa tsy amelana ireo mpanodikodina ny solika. Ny tany aloha dia ny 400 megawatt anatin'ny 5 taona tamin'ny taona 2024. Ny ufona afaka enina ka hatramin'ny 9 volana delestazy ny volana Janoary 2024 sy 2025. Nolazaina indray fa 10 megawatt indray no tanjona ho an'ny taona 2024 sy 2025. Zary balarora sy lengerofona no namitahana sy nampanantenana pokaty ny vahoaka. Hatramin'ny tetezamita no efa noresahana hatramin'ny angovo azovozina amin'ny rivotra na ny OLN. Nanaovana serasera fa hoavy ny sinoa ho tonga ny arabo anohana ny frantsay. Misy loza mitatao goavana amin'ny orinasa jirama hoy ny mpanaraka raram-pirenena Zafimahova Serge. Le aty amin'ny ANDB no jereny zaro fa ary amin'ny resaka société anonyme tsy société anonyme io ny efa misy hoe le anarana société anonyme ny efa société ny io fa ny afahan'le sehatra tsy miankina mihitsy anatin'le système capital zay nazavaiko zay hoe mazava be zany fa le trosan'ny jirama io zany nanova zareo évaluation dia io ny dirana anatin'ny capital raha-pitso mazava ane zany fa magaga ny tsy azahoan'ny mpiasany zany. Raha nanana ambom-bava arabola sy nahazo tombony jirama talohan'ny fanonganam-panjakana taona 2024 dia apotika sy bokatrosa 100 tapitrisa dolara anarivo miliara ariary maro ankehitriny. Misy antony ara-pitantanana izany hoy hatrany ny fanazavana. Tokony manana politika mazava zany ny fanjakana amin'ny exploitation ny pétrole sy gaz satria tsika ny zao ny sakara manana gaz marina fa raha hoe exploitation le izy hoe amidy amin'ny sehatra iraisam-pirenena kely satria eo mbola hita aloha hatramin'izao le izy tsy nitoizana ntsony manko fa efa hita efa ela izy io tamin'ny androny tany amin'ny 9 sy 10 arivo tany dia rehefa aveo najanona satria zany ny sinoa zany zay nanao exploitation tao matahotra le fanjakana dia najanona fa efa misy 20 milliards ane de mètre cube ane efa hita raha le 20 milliards de mètre cube zay nefa mba manafinavitra an'izay afaka avotany aloha raha hoe amin'ny marché local le to Madagascar hoe ary ny dikan'izay zany mbola misy posy ngeza be eo satria raha hoe raisitsika zany ny entona 20 milliards de mètre cube zany kely tsy sur le plan commercial raha hoe commercialisation internationale kely satria minimum zany 250 milliards de mètre cube zay zany vao hoe exploitable le izy raha hoe amin'ny tsena iraisam-pirenena ndrasana fa raha localement ny afaka lalovina ihany le izy. Miaratsy ny toedrarà dia le stazy miverimberina tsy misy ora voafaritra manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny alina, tsy misy fanazavana mialoha, tsy misy fanonerana, tsy misy fanekena andraikitra. Taratry ny fitantanana ny firenena miroso any amin'ny fitotonganana ny jirama mitsipozipozy ny Air Madagascar maty hoy ihany ny faneho-kevitra. Misy vola rehefa rendrarendra fa rehefa amaolana misitribelona hoy hatrany ny fanazavana. Fa mitotongana tanteraka i Madagasikara ankehitriny kitoatoany ankamaroany tetikasa fanambakana ampahebe maso no iainana hoy ny filohan'ny antoko natiora. Tsy misy fanabeazana sy fahasalamana maimaim-pona araky nampanantenaina ohatra fa fisehosehoana fotsiny ny betsaka hoy hatrany ity antoko politika ity. Ny antsipriana izay vaovao izay. Hatramin'ny andraisan'ny mpitondra ankehitriny ny fitantanana ny Madagasikara dia tsy mitsaha mitotongana ny firenena maro ireo tetikasa goavana sy ambara ho manara-penitra kanefa na izany tsy vita hatramin'ny farany na vita kitotoa raha ny sehatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana no asianteny ho ny filohan'ny antoko natiora dia hita fa tsy zarizary izany amin'izao fotoana dia ny nitotongana ny firenena
tsisy zavatra azo amaritana mihitsy ny hoe nandroso zany Madagasikara fa dia niembotra raisiko ohatra fotsiny hoe nanao foto-drafitrasa manara-penitra ny filoham-pirenena hoe nanao hôpitaly manara-penitra, le hôpitaly manara-penitra izay nandaniana vola neka tsisy fanafody, tsisy fitaovana, tsisy mpitsabo hoe ny sekoly manara-penitra moa dia sekoly manara-penitra raha nisy salina valo ohatra le toerana dia nanaovana sekoly manara-penitra salina anankiroa dia eritreretinareo amin'izany hoe salina firy zany valo ny lasa tao anankiroa dia fa iza zany le ankizy mianatra amiko zany dégradation zany no misy eto Madagasikara ary ny sehatra rehetrarehetra misy araka ara économique io na fampianarana io jereo zao mahazo ny ray aman-dreny ny fanjakana ny mamiteny fa hoe gratuit ny fampidirana mpianatra maninona ny tsy voabaiko ny ny sefisisiko sy ny tale rehetrarehetra hoe tsy mandoha vola fa gratuit ny fampidirana mpianatra dia santionany dradradradraina fa maimaimpona ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa eny amin'ireo sekoly mpanjakana kanefa tsy maintsy mandoha sara mpisoratana anarana avokoa ireo ray aman-dreny hoy ny filohany Antoko Natiora bitika izany fa tsy araky ny fampanantenana ny zava-misy ary mbola lavitra ny antsoina hoe fanabeazana ho an'ny rehetra maimaimpona ary ara-dalàna no iainana amin'ny resaka tsy maintsy resahako zany ny resaka kianja Paria zay nandaniana efa 70 millions de dollars zay nyrenovena fotsiny le izy ay tsy manara-penitra le izy fa lazaina fa hoe manara-penitra lazaina fa navita terrain manara-penitra manerana Madagasikara le manara-penitra nefa tsy azo andraisana match international dia ampiresahana foana ny fitanjonan'ny filaminana moa dia ny mpitandro ny miaramila sy ny police sy gendarme rehefa misy vahiny tonga dia avoaka daholo fa tsy avoaka ny mohan'ny malagasy zay malagasy mandohan'ny karamangeny rehetrarehetra reny ny raisiko fotsiny koa ny vanille zao zay tena mampidi-bola a Madagasikara raha nisy amin'ny voalohany tsika dia mitotongana mihitsy ny vidiny ary lasa betsaka ny sahirana le olona mpambolina vanille betsaka zany ny vahoaka mimahantra misahirana fa lasa sehoseho fotsiny ivelany hoe mandroso tsika raha tsika ny lany filohan'ny SADC dia aza dino fa tsy fifidianana natonga ny filohantsika ho filohan'ny SADC fa efa natournante io zany kanefa ny any mameratra dia any amin'ny $58 ny karamambaritsika nery zareo nefa any amin'ny $118, $120, $150 eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tsy izoviana amin'ny rehetra ny kianjan'ny Bariany Mahamasina izay nandaniana vola mitentina $770 tapitrisa atao miendrika manara-penitra kanefa tsy mifanaraka amin'ny sandalafo nolaniana ny kalitaon'ny foto-drafitrasa ambonin'ireo rehetra ireo ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho tombotsoan'ny mpitondra ho hiatran'ny Antoko Natiora kanefa ny tsy fandrimpahalemana dia zary fiainana isan'andro na antsaha na antanety any antranonao ianao matahotra sao tongavany jiola aty andalana ianao matahotra sao voentaka satria tsisy mpitandro filaminana zany raha mihetsika izay mpanohatra dia potra daholo misy ny andaniana vola be misy ny mpitandro filaminana iaro anay na aneo hevitra ary zay nefa voalazo amin'ny lalam-panorenana fa afaka maneo hevitra ny mpanohatra dia tsy mpanohatra mpitolo izahay fa zay dia natao hiteny ny zavatra tsy mety ataonareo mpitondra mampafantatra amin'ny vahoaka izay satria betabe ny zavatra tsy ampafantarinareo ny vahoaka sahala amin'ny hoe ny Boeing 77 777 zao dia magaga mihitsy ary tsy mampino hoe tsy mahalala zany filoham-pirenena sy ny PM moa dia tsy fantako hoe misy premier ministre ve eto Madagasikara fa zara raha hita fa lasa ny filoha foana no hita dia amiko zany tsy misy atenaina amin'izao fitondrana izao mihitsy fa isan'ny tena mahagaga ho hiatrany ity mpanao politika ity ny filazana fa tsy fantatra ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny momba ny raharaha Boeing 777 raha atao bangitokana dia tsy misy na inona azo antenaina intsony amin'ity fitondrana ity ho hiatrany ny Antoko Natiora.
fa samy miala tsy ho tompona andraikitra amin'ny fanotofana ny tanimbarotra mirefy hatrany amin'ny 70 hektara etsilaniera ny mpitondra fanjakana raha ny fanadiadina natao sy ny loharanom-baovao dia nilazan'ny ministry ny tanàna vaovao fa ny gouvernoura Anaramanga no tompon'antoka ary tsy misy idirany tetikasa ny fiadidinan'ny repoblika ny fanotofana io tanimbary io nanatanteraka fitokonana moa ireo tantsaha androany ny Tsipriana izay vaovao izay malagasy mijaly satria raha telopolo ny mpanao baolina anaovana trano ve fa reto vahoaka manetsy ny vonoana nefa zao ve nanaovana ny tambary ny tantsaha dia mba ahoana moa zany fa tsy manaiky an'izany zay fa ny tanina ihany ny averina tsy manaiky zay tsy manaiky mihitsy zay rangafa efa hoe mpolo-taona lasa zany nambolen'ny olona tety io ny taninay ketanay tamin'ny rivalabery tambery afaka akaiky mipody krismasy tsy misy tony fa dia reraka fotony zay tsy nisy ariary tsy nisy arro raha ariary ny olona mahitahita mihinana fa tsy zay modere maty re olona santiolany tamin'ny faneho-kevitra ireo tantsaha mivelona amin'ny tanimbary ety laniera ireo toy izao mantsy ny zava-misy eto amin'ny tanimbary laniera amin'izao nototorana tanymena ny tanimbary efa misy bainga voavadika vohitsakitsaka ny mahaolona ho ireo tantsaha satria toeram-pivelomana no totofana tanymena tsy nisy fampiarana nanao fitokonana ho fitakinany ampitsarana ny fanotofana moa ireo mponina androany na dia efa ao anatin'ny fanetsana aza ireo tantsaha dia nopotena ny volon'izy ireo tamboly efa 900 isa ny tompon'ny tany eto ary amanalina ny olona velona eto tokatrano etana tsara enina amby folo taona nanomboka namboly taty zay roa amby folo taona zao efa 5 taona zany nambolena taty nevany ataoko mpisoroka ohatry zao fotsiny velona zavatry ny tantsaha nevany ampirisiana ny tantsaha amboly nevany tambary daolina ty ny totofany ty dia etana tan'izany inona zany no hoanindra olona tokatrano vovalo alina maheriny zany mamboly aty dia inona no hoanindra olona reo zany nevany ampirisiana le tantsaha amboly amena masomboly le tantsaha dia ataon'le tantsaha zany le masomboly nefa ny tambary ary ty totovana zay tsy manaiky zay ny tambariny no miverina efa olona mpamboly eo amin'ny 7 alina no mivelona amin'ity tambary ny laniera ity ary ngamba ataoko fa dia ao anatin'ilay anina filoham-pirenena velorano filoham-pirenena ilay fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny mponina kanefa ny zao no misy mitambary veloman'ny tantsaha indray mitotofana ito ny velomanay namelomany ray aman-dreny be anay efa tsamy dada be anay sy bebe anay no namboly teto namelomana anay zao nefa mbola eo ihany koa zay mbola mamboly eto mangataka zay mba amerenana anay ny taninay dia aoka mba atsahatra lay fanotofana an'ilay tany tsy tafiditra anatin'ny tetikasa ny fiadidinan'ny repoblika na ilay antsoina hoe projet présidentiel ity fanotofana tanimbary eto laniera ity raha ny fanazavan'ny ministry ny tanàna vaovao tamin'ireo tompotany voatonona kosa fa ny gouvernoura ny faritra Analamanga ny tompon'antoka amin'izany tetikasa tsy ny fanarahana tamin'ny fokon'olona fa kompisoroka fotsiny ny fanotofana ho hiatrany ireo mponina efa nangataka fionana tamin'ny ihany koa ireo fokon'olona ireo saingy tsy noraisina hatramin'izao mpandraraha vahiny kosa no tompon'ny tany izay totofana raha ny fanadiadiana hatrany efa nisy fionandeha zany araka ny fanadiadiana misy zay moa tsy afaka miteny fa ny misy no nalefany teo tamin'le kamy mitotitra tsy le tompony andraikitra le rambo le teo dia natratra olona teo izy chauffeur le tompony andraikitra le chauffeur sy le 4x4 fumé zay hoe zay mpiasa fotsiny fa mandeha nareo makany amin'ny gouvernoura fa izy andraikitra an'io dia nandeha tany dia zany tsy nahazo valina zany tsy mindraisiny zany hatreto zany hoe raha tena maro efa nanao dinga rehetrarehetra izany fa tsisy miaino zay ngamba maro 12 metatra miaran'ny arabe no nolazaina tamin'ireo fokon'olona fa hototofana noho ny fanamboarana ny lalana ho 4 voies niala tsy ho tompona andraikitra amin'ny fanotofana ny tanimbary eto laniera ny ministry ny tanàna vaovao fa nanondro ny gouvernoura ho ao ambadika tsy samy fampiresaka amin'ireto vahoaka ireto anefa ity farany ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao dia ny hoe ity ve ny solon'ilay tanimbary mirefy 10 hektara zay saika hototofana tetsy Ambotrimanjaka raha ny fantatra mantsy dia efa manodidina ny 70 hektara no efa voatotitra saingy mbola mitohy tsy mijanona ny fanotofana andrasana ny toyny
Lafim-baovao avy any Ambohimanarina kosa indray ankoatra ny fahasalamana dia miantoka ny fotom-pivelomany olona eny amin'ny boriboritany fahaenina ny canal CP3 niara-nientana ny fokon'olona sy ny solombavam-bahoaka androany nanadio ity tatatra ity mazava ny tanjona ny mba ampilamina ny fambolena eny antoerany ho iatrany ny fanazavana ny antsipriany izay eo amin'ny sarisindra-tsary ny tahiry ny aina. Tanimbary mirefy 100 hektara no tondrahan'ny tatadrano CP3 eto amin'ny faritra Ambohimanarina. Tsy ny loto anefa ity tatatra ity ka tsy ampy ny rano tonga manondraka ireo tanimbary. Fotoana ny asa tanimbary rahateo izao ka nirotsaka antsehatra namahany olana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny atokotiko Madagasikara Tontso Andriamampandry niaraka tamin'ireo fokon'olona teny antoerana nanadio izany androany. Tsy miditra tsony zany rano eny tanimbary dia tokony anetsa zao ny olona tsy afaka manetsa ray zay. Ny faharoa dia hitantsika amin'izany fofona izany fa mitondra aretina ho an'ny mponina ety zany izy ary tena fantatsika fa tena na mijery dia tena hoe marikoriko mamenatra izy ary tena keo nanao antso tamin'ny tompona andraikitra anao an'izany satria asan'ny commune urbaine Antananarivo zany asan'ny ministera ny fambolena asan'ny ministera ny fanazarena ny tany nefa dia be marenina fotsiny ny fitondram-panjakana izay tokony anao an'izany. Keto zany izahay dia miara-netana amin'ny mponina amin'ireo watatsa ety amin'ny manodidina miara mandray andraikitra manadio an'izay. Hitantsika fa hatramin'ny zazamambehivavy ny zokiolona ny tovolahy dia mirotsaka daholo any amin'ny rano maloto rano maimbo manala zany reny tsikafona tena hoe misy tay ny briky maro isan-karazany izay manetsina nyity canal CP3 ty izay mirefy 600 hektara mirefy zany tao anatin'izany koa dia miara-misala zany izahay ao anatin'izay ary amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tenako moa salamy fanao hatramin'izay dia mitondra ihany koa ny tenako anjara briky mba ho entina zany anadiovana an'izany canal CP3 zany mba ilamina ny vahoaka ao anatin'izay. Aritra folo andro ny asa ka iantohana avokoa lany amin'izany hatramin'ny fahavitany asa ho iatrany ity olom-bofidy. Ny tanjona dia ny anampiana ireo mpamokatra amin'ny fambolena sy ny fivelomany. Koa dia manao antso avy ihany koa zany ho an'ny olona rehetrarehetra mba samy tandrina samy tsy anarinary ny fakony ny malotony zany ao anatin'izay canal izay rehefa vita soma tsara dia entanina koa ny mpitondra fanjakana re mba raisy le reo ary averikany fa asan'ny fitondram-panjakana zao asan'ny commune urbaine Antananarivo zao dia tokony samba mandray ny tandrifiny daholo zany ny tsiraray fa raha vahoaka foana no mivesatra an'izay ny vahoaka efa tena reraka sahirana dia mbola mivahoaka indray zany miasa amin'ny zavatra tsy tokony ataony dia ohatrany tena hoe fomafy le vahoaka zany ao anatin'izay. Efa ela no nijaly ny mponina tamin'ity tatatra ity saingy izao vao nisy ny fandraisana andraikitra na dia tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka aza izany hoy ny solotena ny ireo fokon'olona. Namen'Andriamanitra fahendreny izy anampy fitondram-panjakana. Namen'Andriamanitra fitiavana izy député Tontso anampy ny apipa anampy ny commune zay tena tompon'andraikitra amin'ity loto amin'ity canal CP3 ty. Zao araka ny tenin'Andriamanitra député tao fa tsy afaka manetsa ny olona ary anisan'ny victime mazany ny tenako zay mpamboly. Za tsorika aminareo fa mpamboly fa nany amin'ny vary ao an-trano ary mbola misy ambony zao satria mpamboly fa manao ahoana ny olona zay tsy mahazo rano dia mangataka ny famindrapo mangataka ny asa amin'ny fitondram-panjakana ao ambony ao mba hanadio sy tapaka. Tsorika aminareo fa ity natao hoe pelle mécanique ary tsy mahavita an'ity ao anatin'ny 3 volana fa sotra betsaka n'Andriamanitra député Tontso nanampy ny mpamboly ka zao andeha io rano io dia mba hisy ny fanetsana. Tsy hijanona ny hetsika sosialy ho fanampiana ny tantsato izao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tarigetra napetraka hatrany ny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ho iatrany ny député Tontso Andriamampandry. Vao makasika ny fanabeazana sy ny teknôlôjia kosa indray dia aingam-pandeha ny fiovana sy ny fivoarana ny fanabeazana ary ny fiarahamonina noho ny firoborobo ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Vokany maro amin'ireo tanora no mivelatra saina aloha loatra ary mirona any amin'ny lalandiso amin'izao fotoana izao. Menga avy amin'ny ao an-trano ny fanabeazana ka andraikitry ny ray aman-dreny ny manakaiky ny zanany mba atokisana amin'ny olona ao an-trano fa tsy ny olona any ivelany hoy ny mpanabe iray androany. Narisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay.
Miova tanteraka ny fomba fanabeazana sy fitondrana ireo zaza sy tanora amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny tamintaona 14 tany miariary ny fivoarana sy ny fiovana eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina no ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana. Mivelatra ara-tsaina loloatra ny ankizy sy ny tanora misokatra amin'ny tontolo tsy voafehy intsony, miteraka fihetsika na safidy tsy voalanjalanja zany. Tsy voatery ho ratsy ny fandrosoana ara-teknôlôjia saingy mila fanaraha-maso sy fanabeazana miolona amin'ny fifampitokisana ary fifanantonana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, hoy ny mpanabe iray izay nanamafy fa miainga ao an-tokantrano ny fanabeazana. Adidin'ny ray aman-dreny ny manakaiky ny zanany, ny fahaiza-miaino, ny fifampiresahana ny fototry ny fahombiazana amin'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao hiatran'ny fanazavana mba hipetrahany fifampitokisana, ny tsy fanabeazana ara-tsaina. Tsy ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana ihany anefa fa ilaina ihany koa ny fitaizana ara-panahy izay mipetraka ho ari-fanina amin'ny andavanandro ny ireo tanora. Amin'izao fotoana izao tena iaraha-malala ny fahasarotana ny fitaizana ary tena na izahay ato raha moa dia sahirana. Ray aman-dreny koa ampianarina satria miaingana amin'ny ray aman-dreny sy ao tokantrano ny fitaizana ny ankizy. Zavatra tena atoroko ny ray aman-dreny rehefa misy an'ireny manana problème ireny dia tsisy afa-tsy ny firesahana akaiky amin'ny zanany, izany hoe mila matoky amin'ny zanany izy ary ilay zanany manana fatokisana amin'ilay dadany sy ny mamany hiresahany amin'ny problème. Satria raha tsy miaino anazy ireo ray aman-dreny ireo dia hitady olona any ivelany izy, dia any ivelany no hanoro zavatra mety hanoro voana, mety hoe hanoro tsy fantatra anazy dia amin'iny mahita zavatra tampoka tsy fantatra ny ray aman-dreny akory ohatry ny ahoana ny fisehoan'ny zavatra, fa rehefa misy problème na tsisy problème akory ary dia tsara foana manakaiky ny ankizy amin'izao fotoana izao. Raha aloha izay manaraka an'izay koa amin'izao fotoana izao efa tsy vita rery intsony ny fitaizana, tsy maintsy misy ny fitaizana ara-panahy, izany hoe tokony ny ankizy rehetra zany amin'izao zany efa hoe tokony hoe tsy hoe tokony moa zany na fiangonana iny ianao na finoana inona tokony hoe taizaina ao anatin'ny finoana ny ankizy satria iny no balizy amin'ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao, satria tena sarotra sady ny ankizy mora rebirebena dia rehefa tsy manana izay balizy izay izy, rehefa tsy manana namana hiresahana izy, rehefa tsy manana tsy fantany izay ataony dia lasa mananao foana izy. Raha maniry andeha amin'ny lala marina sy mahomby ny tanora dia mila fiara-mientana eo amin'ny fianakaviana, ny sekoly, ny fiarahamonina ary amin'ny sehatra ara-panahy. Tsy azo ialana intsony ny fivelaran-tsaina apetraky ny teknôlôjia fa mila fampitaovana ara-tsaina sy ara-panahy anabeazana tanora mahay misafidy, mahatsapa andraikitra ary manana soatoavina anorenana no avy. Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia zava-dehibe ny fahadiovana sy ny fikarakarana sakafo araka ny tokony ho izy, satria ny loto sy ny tsy fitandremana dia mety hiteraka fanapozinana ara-tsakafo ka mampididoza ho an'ny fahasalamana, hoy ny fanazavana. Mety iseho amin'ny endrika fanaviana, fivalanana areti-kibo na fanitona ny fanapozinana ara-tsakafo, ilaina ny manatondra mpitsabo avy hatrany rehefa miseho ireo rehetra ireo, hoy ny mpitsabo iray. Narsisy karazafy sy mbola avatsara hatrany no mitondra ny antsipriana izay. Zava-dehibe ny fahadiovana sy ny fahaizana mikarakara sakafo amin'ny fiainana andavanandro. Matetika dia tsy omena lanja loatra izany, nefa ny loto sy ny fomba fandrahoana tsy madio dia mety hiteraka fanapozinana ara-tsakafo izay mampidi-doza ho an'ny fahasalamana. Voalohany dia tsy tokony hohanina ny sakafo efa alan-daty na efa simba satria mety hisy bakteria, champignon na poizina miforona ao anatiny, hoy ny fanazavan'ny mpitsabo. Rehefa tsy voahaja ireo fitsipika fototra amin'ny fikarakarana sakafo dia mety hitarika fanapozinana ara-tsakafo izany. Tokony rano avy nampangotrahana no sotroina, indrindra amin'ny toerana tsy azo antoka ny fahadiovan'ny rano. Raha anasa voankazo, legioma na anadio sakafo manta dia tokony ampiasaina ihany koa ny rano avy nampangotrahana na voadio amin'ny fomba azo antoka. Tsy tokony andrasana andro maromaro vao hohanina ny sakafo masaka. Raha mbola tehirizina dia tsy maintsy tehirizina anaty vata fampangatsiahana ary ho hafanaina tsara indray mialohan'ny ihinanana azy. Tandremana manokana ihany koa ny fametrahana ny sakafo sy ny fanafody famonoana bibikely. Tokony sarahana tanteraka ireo toerana roa ireo satria raha misy fifampikasohana dia mety ho tonga loza amin'ny fahasalamana. Rehefa tsy voaja ny ray amin'ireo dia mety tonga koa izany fanapozinana ara-tsakafo. Dia ny famonoana bibikely ireny, insecticide isan-karazany, famonoana voalavo, parasy, kadradraka sy ny sisa, tsy tokony hoany an-dakozia fitoeranay satria vao mifangaro amin'ny sakafo nandrazotrony ireny tonga dia mahafaty.
ezahana koa ajanona fitahirizana sakafo a zay ezahana tsy ho elany sakafo fitahirizana fa mbo zay farak'izay aingana farak'izay azo atao a ajaina ohatra hoe mila mainana tsara ny sakafo anankiray zay fomba fanamitahiry azy dia tena mainana tsara iny satria ndra vao mando dia tonga dia simba milomina amin'ny bobongolo ohatra hoe mila sira na sira ohatry indreny azan-dranomasina indreny mila sira betsaka misy ny sady amainana sy na sira ohatra dia tsy maintsy izay zany ny fomba fitahirizana azy misy ny ampangatsiahana dia ajaina koa zany zay rehefa tsy voaty zany zay dia avana masimba izy dia ajanona indray dia ezahana foana zany ny sakafo mba tsy ho ela fitahirizana ny sakafo rehetrarehetra. Maro ny fisehon'ny fanampozinana ara-tsakafo raha ny fanazavana trany eo ohatra ny fanaviana ny fivalanana ny aretinandoha na ny areti-kibo mahery vaika ary ny tranga sasany mety ho sepotra sy ifanitona ihany koa ny marary iray rehefa miseho ireo tranga ireo na ny apahany dia ilaina avy hatrany ny fanantonana mpitsabo satria mety hatraika hatramin'ny fahafatesana izany. Raha mitranga ny fanampozinana na ny fahampozinana mety hitsinahy ara-sakafo a fisehony zany dia minitra vitsivitsy na ora vitsivitsy tao ataorina ny fisakafoanana na fisotroana zava-pisotro na mitranga amin'ny olona anankiray na fanakaviana vitsivitsy na olona maro be na amin'ny fisehony zany dia ora vitsivitsy na minitra vitsivitsy marary ny kibo mety magotongotika mety malolonefa mety mandoha ihany koa mety mivalana ihany koa fa manomboka mararary zany kibo dia tonga dia zay afaka raha afaka ampandoavina dia tsara sotrotra be dia be tonga dia avy eo ary ronona ny tena dia avy eo tonga dia mandoha zay ny tsara indrindra dia avy eo tonga dia mamonjy dokotera avy hatrany satria fivoaran'izay mbola tsy fantatsika misy ny sanatria mety misy maty mihitsy ary misy ny torana misy fanitona misy sepotra fa vao manomboka zany le mararary taorina le fisakafoanana dia tanina avy hatrany mamonjy dokotera. Ara-tsy ahivina tafakatra 500 mahery ireo olona namony ainy vokatry ny fanampozinana ara-sakafo atato anatin'ny 2 volana izao 530 ny tranga teny Ambomalazy 3 tany Mahajanga 340 tao Ambositra Ray tany Tulear ary ny tranga farany herinandro lasa teo izay nahafatesana mpanentana lanonana iray sy mpitendry iray izay mbola ahina ho fanampozinana ara-sakafo kanefa mbola andrasana ny vali ny fitiliana miantso ny rehetra hitandrina sy homailo hatrany ny mpitsabo manoloana ny zava-misy. Fa tsy ny fiatrehana fifidianana ihany no anjarandraikitra sy antom-pisian'ny antoko politika ho an'ny antoko-tiko i Madagasikara. Androany dia nitondra ampahana vahaolana ho an'ireo havonany iohitra amin'ny fiainana ny teo anivon'ny Team Boriboritany fahatelo. Vahaolana kely ao anatin'ny olana goavana saingy azo everina fa ama amin'ny ampahany olana iainan'ny tokantrano sasany amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana. Maro no tonga niatrika ny fampiofanana fanamboarana paty gasy androany tetsy amin'ny QG Belair ampandrany ny Antsipriana izay. Manomboka amin'ny tanan-dehibe ka hatrany ambanivohitra miseho amin'ny fomba samihafa ny fahantrana eto Madagasikara. Raha toka 770 faingo sy fisanjato ny olona any ambanivohitra no miaina anaty fahantrana dia tsy ambanin'izany ny aty an-tanan-dehibe izay nahitana fitombon'ny fahantrana avy amin'ny 270 faingo 200 tamin'ny taona 2014 lasa 510 faingo 500 tamin'ny taona 2024 vokatry ny fidangany vidim-piainana ny tsy fisian'ny asa maharitra ary ny tsy fahampiany fototra fototra izany potika ny olona sy ny mahaolona ka mampahery vaika ny fahantrana eto Madagasikara izany. Fanabeazana malemy, fahasalamana marefo ary tombotsoa ara-tsosialy tsy ampy na tsy misy manginy fotsiny ny tsy fisian'ny finanana azy. Tombanana ho raika amin'ny 20% no miaina ambanin'ny fahantrana lalina araka ny tatitsy ny banky iraisam-pirenena farany. Tolo-tanana sy andraikitra ny raisiny teo anivony antoko Team Boriboritany fahatelo ny fanomezana fampiofanana ho anna asa ivelomana na atao vadinasa ho an'ny mponina eo anivony ity Boriboritany ity ka ho an'ny androany dia fomba fanamboarana paty gasy no natao. Izany dia hoe traikefa ifampizarana fa reto raha malala fa mila vadinasa daholo ny tokantrano reto amin'izao fotoana izao dia efa tonga efa volanina moa zany ny mpiantsehatra efa eo amin'ny fampiofana ary izy fantoina zany dia hoe ho tratrany tanjona
mba hafana mpifanampy amin'izao ataontsika fasahirana manampy ifamianjady amin'izay tokantrano zao. Na tsisy resaka politika mihitsy izy ity ary natao an'ny rehetra zay ina tamin'ny fampifanana satria na mpanoana fitondranana ena ny fomba fitondranana na mpanohitra amin'izao zao samy sahirana aloha dia alao mampifanampy. Manampy olona iray na vondrona kely azahoana fahaiza-manao ny fiofanana toy izao. Raha mahay mamokatra sy mampivoatra ny paty gasy ny olona iray dia afaka manampy amin'ny fivelomany izany. Amin'ny sehatra microéconomique azo tsapahitanana ny vokany, vola miditra isan'andro, sakafo ho an'ny ankizy, fahatsapana fa afaka mamokatra. Zava-dehibe toy izao hoy ireo miatrika ny fampiofanana. Dia mbola misaotra ihany koa fa nahafapo tanteraka ny fampianarana izay natao ary mbola irarinay izany toy mba ahafana manao fitadiavam-bola na afaka nofafana orinasa kely ho anay. Misaotra betsaka fa tena nahafapo indrindra ny fanaovana ny fampianarana natao nisy pratika ahafahanay nampivoatra tonga dia nampiseho ny fahalalànay. Izy moa manintsy arak'izay dia misaotra betsaka indrindra fa nahafapo ny fampianarana. Anisan'ny zava-dehibe ny anjara toeran'ny fiofanana amin'ny vehivavy sy ny tanora tsy mananasa izay tena marefo manoloana ny fahantrana lalina. Rehefa mahazo fahaiza-manao tsotra sy mora ampiarina izy ireo dia mahazo eriatrehana ny fiainany sy anangana ny fandraharana madinika. Tsy iandriasa avy amin'ny fanjakana na orinasa lehibe intsony fa mezaka mamorona ny fahafahany manokana ho iatrany teo anivony Antokotima ao amin'ny boriboritany fahatelo izay nanome ity fampiofanana ity. Lafo-maovao ahafatanteraka mahakasika ny fiahinan'ny zokiolona dia maro amin'ireo zokiolona eto Madagasikara no tsy mananky alofana ka miankina amina fikambanana ny fiahinana ara-sosialin'izy ireo. Nisy ny oronan-tsary navoaka nampanakanto vahiny iray ka ny vola rehetra azo amin'ny oronan-tsary izay miparitaka ao amin'ny tambajotra sosialy io dia entina anampina ara-tsakafo sy ara-panafody ho an'ireo zokiolona ao amin'ny fikambanana ny Hoaviky Madagasikara. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay. Madagasikara ankehitriny no tsy manana zanaka na havana ianterana intsony, manantona ireo fikambanana mpitaiza zokiolona izy ireo manantena hita fiahina ara-tsosialy. Anisan'ireo fikambanana miezaka manome sy mandray antanana izany ny Hoaviky Madagasikara izay mandray antanana ireo zokiolona. Tsy mora ny mitantana zokiolona marobe amin'ny fotoana iray, indrindra fa rehefa voafetra ny loharano-karena ho Tatiana Hely filohan'ny fikambanana. Ilana araka izany ny fifanomezan-tanana sy ny fanohanana avy amin'ny sehatra maro samihafa indrindra amin'ny lafiny fanafody, ny sakafo, ny fitafiana ary ny fanohanana ara-tsaina. Tafiditra amin'ny ezaka fanampiana ireo zokiolona dia nitsidika ny Madagasikara ny mpanakanto vahiny Paskero izay miara-miasa mivantana amin'ny fikambanana Hoaviky Madagasikara nanolotra oronan-tsary vaovao navoaka ny Paskero izay aparitaka anaty tambazotra sosialy ho fanampiana ara-bola ireo zokiolona rehetra raisy ny fikambanana antanana. Araka izany ny vola rehetra azo rehefa manisy j'aime ity klip ity anaty YouTube dia atokana ho an'ireo zokiolona ireo. Akoatra ny klip dia isihany koa ny fampisehoana ataon'ity mpanakanto ity tsy ela ka ny vola azo rehetra amin'izany dia atolotra manontolo any ONG Hoaviky Madagasikara. Dia ny fiara-miasa amin'izao fotoana izao zany dia anampy ireto zokiolona reto izy. Nahita ny zareo izy ao ny sahirana, ao ny tsy sahirana dia izay no nahatonga azy hoe anampy an'ireto zokiolona reto. Ka amin'ny alalan'io lancement anahiry io izay angatahako amintsika mpijery misy an'izay Bella Vita zay ao amin'ny Paskero Bella Vita ao amin'ny Facebook dia misy lien ao dia ahafahantsika mijery azy any amin'ny YouTube dia antsika amin'ny j'aime. Tadidio fa ny j'aime ray ataonao anavitra ny be antitra maromaro. Dia izay no antony tena hoe angatahako. Manao ny asa soa izy io ny asa soa ataony. Araka ny teneny teo moa dia hanao spectacle lehibe izy amin'ny Desambra zany ary anampiny ireo zokiolona ireo ny vola azo isaorana be dia be zany. Izay moa tsisy mpanampy, tsisy mpanohana zay fa miasa tena. Ny vola azona etsy ahodiny eroa satria na fanafody. Saika tensionnaire ny akamaroan'ireo zokiolona ireo na ny eto Antananarivo na ny eto Masina diabetika vitsivitsy ihany. Dia ny fanafodiny zareo no vidinay foana dia zaraina
hoaniny mandritra ny ray volana zany a dia miverina ohatra ny any Tomasina fa ny eto Fianorivo moa dia isan-kerinandro izy a no mipasy amin'ny dokotera dia omena fanafody. No mafisiny fa ny vola voangona dia ampiasaina amin'ny fifidianana fanafody sakafo sy filana andavanandro an'ireo zokiolona. Ity fiara-miasa ity dia maneho mazava fa rehefa mifanome tanana sy miara-miasa dia afaka mamelona fanantenana sy manome fiainana mendrika ho an'ireo zokiolona izay matetika adin'ny fiarahamonina ho iatran'ny fanazavana. Tontolo ny fanatanjahantena medaly volamena 4 sy volafotsy 2 nonorombany solotena malagasy tamin'ny Africa Aquatic Swimming Championship taona 2020 sy 2020. Ankoatr'izay dia voasokajy ompilomano mendrika indrindra i Glorio solotena malagasy avy amin'ny klub ny CNCE ao Tomasina. Azontsika ihany koa ny record aty Afrika tamin'ity fifanitsanana ity. Ny Antsipriana izay. Mitondra avo ny voninahim pirenena ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja lomano ataorin'ny fahombiazana goavana azony nandritra ny Africa Aquatic Swimming Championship 2025 izay tanterahana any Eswatini. Nahazo medaly volafotsy ray Karen avy any Tomasina teo amin'ny sokajy 200 metatra brasy izay no azakazaka voalohany nazahoana medaly ho an'i Madagasikara tamin'ity fifaninanana lehibe ity. Tetsy ankilany nitohy tamin'ny famira Pratany Koti Sampaniaina Glorio Precious izay efa tompon-dakany Afrika tamin'ny zone 4 tany Namibia tamin'ny volana Desambra 2020. Lalao Rosado no azony. Nanafana ny tolony malagasy teny andohany dobo filomanosana hatramin'izao medaly volamena 4 sy volafotsy 2 no azony Madagasikara. Ankoatra izay record d'Afrika 3 no azontsika izay notazon'ireo atleta malagasy te hitendry Karen ary Glorieux. Zava-bita lehibe tokoa manamarika ny fandrosoan'ny taranja lomano eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao izany fisitrahana medaly maromaro izany. Nahazo ny medaly alimo tamin'ny 200 metatra brasy Serena Samila avy amin'ny club CNCE Tomasina, club iray ihany amin'ny Glorieux androany. Maneho mazava izany fa mivoatra ny sehatry ny fanofanana an Tomasina izay anisany ivitoerana amin'ny lomano eto amin'ny nosy. Fa isan'ny songadina ihany koa dia voasokajy pilomano mendrika indrindra tamin'ity fifanana ity i Glorieux izay nahazo medaly volamena 2 androany eo ampiandrasana ireo azakazaka 4-6 ananan'ireo atleta malagasy ho amin'ny 2 andro manaraka dia efa azo lazaina fa manao fisehoana mendrika sy mahatratra tanjona ny delegaciona malagasy amin'ity fifaninanana ity. Resaka iraisam-pirenena miamafy ny fifanenjehana eo amin'ny États-Unis sy Venezuela. Taorian'ny fifandonana an-dranomasina dia mifanipaka tanteraka ny fanambarana avy amin'ny rotonta. Eo anatrehany mampitombo ny heriny any Karaiba i États-Unis raha miomana amin'ny mety ho fanafiana kosa i Caracas. Ny Antsipriana izay. Nanambara ny departementam-piarovana Amerikana fa nikasa andrahonana ny iray amin'ireo sambon'ny fiaramanidina mpiady F16 any tafika venezueliana. Niseho io trano io raha nanatanteraka hetsika manohitra ny trafika zava-mahadomelina ny tafika an-dranomasina Amerikana. Tao anatin'izany hetsika izany Desambo iray nipotika ka nahafatesan'olona 12 izay voalaza fa anisany tambazotra Tren de Aragua miankina amin'ny Venezuela. Notsikerain'ny manam-pahaizana iraisam-pirenena nefa ity fanafiana ity satria mety ho fandikan-dalàna amin'ny ranomasimbe iraisam-pirenena. Mandritra izany, nanambara i États-Unis fa ampitombo ny fisiany ara-miaramila any amin'ny faritra Karaiba amin'ny alalan'ny fandefasana fiaramanidina F-35 miisa 10 any Porto Rico. Nisy ihany koa ny fanampiana mitetina $20 natokana ho an'ny Équateur iadina amin'ny trafika zava-mahadomelina. Etsankilany, nilazy Nicolas Marido tao Caracas fa mitady anakorontany États-Unis ary namaly tamin'ny alalan'ny fanetanana fisariana milisy hiatrika izay mety ho fandrahonana i Venezuela. Ampangain'i Donald Trump ho mpitarika tambazotra iraisam-pirenena amin'ny trafika zava-mahadomelina i Maduro ka nampiakariny $50 ny valisoa mena izay mahasambotra ny filoha venezueliana.
mibaribary ny fantsakitsana ny zolombelona ao antsinana ny République démocratique ny Congo hoy ny tatitra navoaka ny commissaire ambony misahana ny zon'olombelona eo anivony firenena mikambana voaroroa eo amin'izany ny tafika congolais ny FARDC sy ny mpikomy M23 izay toanany Rwanda tamin'ny fanatanterahana ny fanolanana ankolaka fanandevozana aranofo fampijaliana ary famonona civil sy atany Kivu avaratra asy atsimo no namoahana ity atatitra ity ny antsipriana izay vaovao izay ary nanomboka ny volana mars ka hatramin'ny aogostra 2024 dia voarakitra fa nisy abibina nataon'ny tafika congolais sy ny M23 tany Kivu avaratra sy atsimo araka ny tatitra navoaka ny firenena mikambana ny 10 septembre 2024 lasa teo nahitana famonon'olona tsy nisy fitsarana erisetra aranofo fanjavonana ankaterena ary fampijaliana ny M23 izay toana ny tafika rwandais dia voapanga manokana ho nanao fanafiana ny nina natao aminona olona tsy manatsiny indrindra ny vehivavy sy ny ankizy voatonona ho tompona andraikitra amin'ny eloka mahatsiravina ihany koa ny tafika congolais sy ireo vondron-tafika manohana azy toa ny Wazalendo anisan'izany ny fanolanana ny famonoana sivily ary ny fanerena ny ankizy anao asa miaramila hatramin'ny taona 2024 dia olona manodidina ny 3,000 no maty ary antampitrisana no nafindra toerana no niady odinian'ny filakevitry ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana amin'ny fivoriana manaraka amin'ny herinandro ity tatitra ity tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy namakasitraka kanona araka izany ny hatramin'ny farany isaorana teknisiana sy ireo namana-panao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy